Zandry malala. Rehefa fotoana krizy ohatr'izao zavatra manahirana amin'ny firenena, tsy voazao fa hatramin'izay mihitsy, tsy teto Madagasikara ihany feran'izao tontolo izao, dia tsy maintsy misy foana olona mitsangana ho mpaminany izay manome fampanantenana sandoka. Mbola kely ngamba ianao tamin'ny 2024 fa efa nisy zany, nisy foana izany nandritra ny fotoana rehetra. Dia tranga koa zany izao dia te hanome anao avy hatrany aty andiny Soratra Masina ity dia ny ireo 1:1-2 Fakikitsika amin'ny dikateny anankiroa izy ny ireo 1:1-2 hoe rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa ny nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatendry no mpandova ny zavatra rehetra, izy no nahariany izao tontolo izao. Teny anankiroa no tiako ho hitanao amin'io andin'io alohan'ny hamakiantsika dikateny hafa dia izao hoe le fahiny sy le hoe amin'izao andro faran'izao. Ny fahiny lazainy dia ireo mpaminany tany amin'ny testameta taloha, izay ny tenenan'Andriamanitra sy nampitenenin'Andriamanitra hozy izy tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa. Fa amin'izao andro faran'izao kosa dia amin'ny Jesosy Kristy no nampitenenany, nitenenany tamintsika. Fakiko amin'ny io teny io ihany dia izao no lazainy hoe efi mimbetsaka ary tamin'ny fomba samihafa no tenenan'Andriamanitra fahiny tamin'ny razantsika tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Fa amin'izao andro faran'izao kosa dia tamin'ny alalan'ny zanany no itenenany tamintsika. Io zanany io no naharian'Andriamanitra izao tontolo izao ary no tendreny koa ho mpandova ny zavatra rehetra. Eto indray ankoatran'ilay fahiny sy amin'izao andro faran'izao dia miresaka izy ilay imbetsaka. Satria nanomboka tamin'ny andro Mosesy ka hatramin'ny taona 400 dia niteny foana Andriamanitra ary niteny tamin'ny fomba samihafa hozy izy. Sasany tamin'ny alalan'ny nofy, sasany tamin'ny alalan'ny fitenenana mivantana, sasany tamin'ny alalan'ny mima tahaka ny Ezekiela sy Jeremia ohatra, ny sasany tamin'ny alalan'ny fomba isan-karazany tenena mpaminany tamin'ny vahoaka jiosy, tamin'ny Hebreo zany. Fa rehefa tonga aty amin'ny testameta vaovao dia amin'ny alalan'ny zanany ihany no itenenan'Andriamanitra, tsy miteny amin'ny fomba hafa intsony izy afa-tsy amin'ny alalan'ny zanany, amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy, satria na ny antony anankiroa, i Jesosy Kristy no nahariana ny zavatra rehetra. Ny antony zavatra rehetra dia ho an'i Jesosy Kristy. Ny antony zavatra rehetra kory tsy hoe ho sitrana sy ho salama sy hilamina ny fiainana, fa ny hatonga anao hino anaiky any Jesosy Kristy. Ary ny faharoa dia hoe Jesosy Kristy koa no tendreny ho mpandova ny zavatra rehetra, ho an'i Jesosy Kristy koa zany ny zavatra rehetra. Ka raha misy ny antsoina hoe mpaminany izay ny dikany dia hoe mpitondra tenin'Andriamanitra, dia amin'izao fotoana izao dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay olona hitarika anao, hiverina, hitodika, hijery an'i Jesosy Kristy, izay ihany no mpaminany tena avy amin'Andriamanitra. Fanany tany amin'ny testameta taloha range ny antony lazan'ny mpaminany zavatra ho avy dia ahatonga ny olona hiverina amin'Andriamanitra. Ny antony fa tsy hoe milaza zavatra ho avy fotsiny izy, fa ahatonga ny olona hiverina amin'Andriamanitra. Ka raha misy ny mpaminany dia tsy maintsy ny fanambarana an'i Jesosy Kristy ny tanjony, fa tsy ny filazana zavatra ho avy na dia zavatra tsara sy mahafinaritra ary no ampanantenainy, dia tsy izay no izy zany. Izay koa no lazainy Jaona zany ao amin'ny Apokalipsy 7:10. Dia izao no lazainy hoe dia nikoaka teo amin'ny tongony ao mba hivavaka aminy. Vavaka amin'ny anjely io anjely io saika ivavahany Jaona izay nilaza hafatra be dia be tamin'ny tany an-danitra io. Dia saika hivavaka aminy aho hozy izy Jaona, ary hoy izy tamiko, tandremo aza manao izao fa mpanompona manao ihany sady naman'ireo rahalanao izay mitana ny filazana an'i Jesosy. Andriamanitra ihany no hivavao, fa ny filazana an'i Jesosy ny fanahin'ny faminaniana. Io lay teny farany io ny tena zava-dehibe tia napetraka eto, ny filazana an'i Jesosy ny fanahin'ny faminaniana. Raha misy mpaminany dia tsy filazana hoe nahita fanafody na coronavirus, na hoe hahita
na hoe zava-dehibe ohatr'izany fa ny filazana hoe ny fijerenan'i Jesosy Kristy sy ny fiankinana amin'i Jesosy fa na tsy maty ny coronavirus ary ianao, na sitrana amin'ny coronavirus ary ianao, rehefa tsy mino amin'i Jesosy Kristy ianao dia very mandrakizay any amin'ny hafobe. Ka raha misy mpaminany milaza azy ho mpaminany dia ny filazana an'i Jesosy no holazainy. Ary eto no manahirana satria nandretsika mieritreritra hoe raha tanteraka ary le izy eny Deutéronomie toko 12:12 dia niteny izao hoe raha miteny amin'ny anaran'i Jehovah ny mpaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka dia teny tsy nolazain'i Jehovah zany tamin'ny fahasahiana no nilazan'ny mpaminany zany ko aza matahotra azy. Tokony ho tanteraka zany zavatra lazain'ny mpaminany fa ny tanjona dia iverenana amin'Andriamanitra, iverenana amin'i Jesosy Kristy. Dia hozy ianao hoe ary raha tanteraka ary le izy zany dia tena ho izay tokoa ve? Tsy tompoko. Fa ny Deutéronomie toko 17:2-4 dia miteny izao hoe raha tahiny misy mpaminany na mpanonofo eo aminareo izay milaza famantarana ny fahagagana aminao sady manao hoe andeha isika naraka andriamamikafa izay tsy fantatrao ka aoka nompo azy sika na de tanteraka aza ny famantarana na fahagagana izay nolazainy taminao dia aza miaino ny tenin'izany mpaninany na mpanonofo izany fa mizaha toetra anareo Jehovah Andriamanitrareo ahalalany na miorina amin'ny fitiavana ny Jehovah Andriamanitrareo amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo. Zay. Na tanteraka aza ny fahagagana nataony sy ny faminaniana nataony dia rehefa mitaonanao anaraka andriamanikafa izy fa tsy miverina amin'i Jesosy Kristy dia aza mino azy. Na misy sarina lakroa aza tsy midika inona zany akory. Fa rehefa avy eo ne raha tanteraka ny ataony dia inona ny zavatra hitranga? Zavatra anankiroa. Hino an'io ianao dia andeha hivavaka an'io anaraka an'io mpaminany io sy izay mpanaraka azy rehetra ianao satria hoe io ny mpaminan'Andriamanitra. Dia efa miala amin'i Jesosy Kristy ianao zany. Dia efa tsy amin'ny fitiavana ny Jehovah Andriamanitra ao ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra zany. Fa raha ozy izy ianao za tsy hanaraka an'izany fa Madagasikara tokoa no nahita ny coronavirus dia irehare fatratra ianao amin'ny firenenao sy ny maha-malagasy ianao no ireharehanao fa tsy ilay Jesosy Kristy izay maty no ny fahotanao teo amin'ny hazo fijaliana. Dia efa miala amin'ny Jesosy Kristy ianao zany fa mitodika amin'ny firenena, mitodika amin'ny maha-malagasy ianao dia efa tsy izy ihany koa izany zavatra zany. Hitanareo zany ny zavatra rehetra mitranga dia izay ka miverina rahalahy, verina zandry kely anabavy. Ny filazanan'i Jesosy ny fanahin'ny faminaniana. Ny atao amin'izao dia ny mitodika any amin'i Jesosy Kristy fa na misy coronavirus na tsisy coronavirus dia Jesosy Kristy tsy mandao na mahafoy antsika mihitsy fa tia antsika foana izy. Zay ihany ny vahaolana. Fa ny fitadiavana vahaolana hafa amin'izay olona miteny isan-karazany etsy sy eroa dia tsy izy zany. Ka dia mamerina anao mpiara-mamaky ny Baiboly, vakio ny Baiboly ary rehefa mamaky Baiboly dia jereo lay Jesosy Kristy izay maty nisolo anao, nitondra ny fahotanao teo amin'ny hazo fijaliana, ny olanao dia fahotana fa tsy coronavirus akory. Braso.